Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miditra amin'ny andro faharoa ny fampielezan-kevitra ao amin'ny fifidianana solomavimbonga eto amintsika. Ny akon'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra tany amin'ny faritra no arahanao anatin'ny fampalalam-baovao. Ny antsara ny fiaramasin'ny vondrona Eoropeana sy ny fanjakana malagasy araka nambaran'ny masivon'ny vondrona Eoropeana nandritry ny andro faharoa ny fanamarihana ny herinandron'ny Eoropa androany tetsy Analakely. Tetikasa maro no tanterahana amin'ny alalan'ny famatsimbola samihafa. Famatsimbola izay namafisy minisitry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy fa tsy tsotra ny Madagasikara. Taoriana ny didy navoaka ny fitsarana antambony amin'ny fampitsarana ny mpikambana ao amin'ny Omasina ny ofisy malagasy de cinéma ny roso tamin'ny famindrandraharaha ny ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Ny salasala ary saika tsy hanatanteraka izany ny tare jeneraly Omasy. Olona sivy amin'ireo 30 voasambotra vokatry ny fanoherana ny fitrandrahana fasimainty ataon'ny orinasa base toliara ao amin'ny faritra Atsimo andrefana no voatazona any amin'ny toerana tsy fantatra hatramin'izao. Nitakiny amohana azy ireo ny fiarahamonim-pirenena Kradoi, ny kolektif tany ary ireo mponina any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena nanambary ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron fanao hetsika fiarovana manokana ny valan-javaboary. Nanamafy izy fa mitaky fiovana ny fomba fiarovana vaovao. Indreo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solomavimbonga izao dia mbola maro ireo olom-pirenena kandida mpanohana kandida no tsy mahafantatra lalàna mifen'ny fanaovana fampielezan-kevitra ito Madagasikara. Na tsy pirezay etin'ny rarisona ihany. Andro faharoan'ny fampielezan-kevitra ny andro androany mbola maro ireo olom-pirenena kandida mpanohana kandida no tsy mahafantatra ny lalàna mifen'ny fanaovana fampielezan-kevitra eto Madagasikara. Antony mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna maro. Toy izao manaraka izao ny tsara ho fantatra manodidina ny fampielezan-kevitra mba hizora ny fampielezan-kevitra ao anatin'ny filaminana, fanajana ny fihavanana sy ny soatoavana malagasy ary ny hafahampifidy isitraka fanehoan-kevitra maro lafy hahazoany haneho safidy tompon'andraikitra amin'ny latsapaty izay ataony amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Voalohany, ny feim-potoana hanaovana fampielezan-kevitra. Ny alatsinainy fahenina ny volana May tamin'ny enora maraina no nanomboka izany ka hifarana ny sabotsy 20 ny volana May misasakalina 20 andro ny faharetana. Faharoa, ireo fepetra tsy maintsy tandrovana. Ny fanajana ny fransam-pirenena sy ny fanajana ny fihavanana malagasy mandritry ny fampielezan-kevitra. Ny fitandronany tsy fiandaniany fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilana ny sabatra ra-panjakana mandritry ny fampielezan-kevitra. Ny fanajana ny aina manjery miankina amin'ny fanjakana, ny tsy fiandaniana amin'ny fampitam-baovao sy ny serasera rehetra izay ataony. Ny tsy fitanilana amin'ny toeram-pivavahana. Ny fanajana ny fepetra izay mitarika ny fitovian'ny zo sy ny vitan'ny kandida tsakanavaka. Ny fangaraharahan'ny fampiasam-bola mandritry ny fampielezan-kevitra. Ny fanajana ny fahamendrehana sy ny voninahitry ny kandida sy ny mpifidy. Ny tsy fanaovana hetsika mitarika makany amin'ny fankalana sy ny fanavakavahana ary ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Fahatelo, ny toerana tsy azo anaovana fampielezan-kevitra, ny trano-pivavahana, ny toeram-piasana na ny miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana zany, ny trano-panjakana mazava ho azy, ny toby miaramila. Faefatra, ny fomba rahina rehefa manao fampielezan-kevitra. Fampiasana ny aina manjery miankina sy miankina ary ny gazety isan-karazany dia azo atao.
famiriam-baoka ao anaty trano na eny Kalamanjana sy fanaovana défilé na cortège eny amin'ny arabe azo atao fa saingy tsy maintsy anaovana fanambarana mialoha any amin'ny solon-tenam-panjakana fa raha fatarany valamby 7 ora mialoha ny anatotosana ny hetsika famiriam-bahoaka na ny filaharam-be izay atao. Tsy fangatahana no atao fa fanambarana mialoha izay tsy maintsy ny avy ny tompona andraikitra telo ahitana ny anarana sy ny adiretsin'izy ireo atao an-tsoratra ary aterina eny amin'ny solon-tenam-panjakana. Fadimy mikasika ny petadrindrina. Efa misy ny toerana natokana asian'izany petadrindrina izany. Tsy azo asiana petadrindrina ireto toerana manaraka ireto: ny rindrina na ny fefon'ny toeram-panjakana rehetra, ny rindrina na ny trano-tsekoly rehetra, ny tranon'olon-tsotra afa-tsy izay nazahoana lalana manokana, ny takela-by natokana ho an'ny dokam-barotra ihany koa dia tsy azo asiana petadrindrina. Tsy azo atao ihany koa manakambana ireto loko telo ireto: ny fotsy, ny mena, ny maitso izay endriky ny sainam-pirenena malagasy. Fa enina, famantsiam-bola amin'ny fampielezan-kevitra. Enim-bolana ny alohan'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra dia efa sokajiana ho toy ny vola miasa amin'ny fampielezan-kevitra. Arak'izany, izay vola niditra tamin'ny enim-bolana mialoha sy izay nivoaka tao anatin'izay dia tsy maintsy atao anatin'ny kajy atao amin'ny mpitahiry vola amin'ny fampielezan-kevitra na ny trésorier de campagne ary tsy maintsy anaovana tatitra 3 volana farafatarany aorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy. Ireo famantsiam-bola voararana lana, ny famantsiam-bola avy amin'ireo orinasa andraisan'ny fanjakana anjara, ny famantsiam-bola amin'ireo orinasa andraisan'ny fanjakana anjara na ny mitovy amin'izay avy any ivelany ihany koa, ny fanatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana avy any ivelany. Fa 7, fanendrena amin'ny mpitahiry vola. Tsy maintsy efa tokony nitendrena mialoha amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny mpitahiry vola. Hatramin'izao nefa raha ny karibavao natao, mbola tsy ampy ny atsasa manila ny kandida fosy fanjato manerana ny nosy no nanendry izany mpitahiry vola izany. Ireo fepetra tsara ho fantatra amin'izao andro ny fampielezan-kevitra eto amintsika izao. Araka ny antsika teo dia miditra amin'ny andro faharoa amin'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavamboaka isika eto Madagasikara. Ny ankon'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra tany amin'ny faritra no arahanao anatin'ity fanadadiana manaraka ity kaetan Andriatsinavo. Filaharam-be mamakivaky ny tanàna no nanokafan'ny kandida solombavambahoaka Soja Jean André Di Kaleta larana fa 4 izay natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Naneo ny fahavonona ny ampandrosony rehetra ao anatin'ny distrika Namboasary Atsimo ny tenany. Hojerena manokana ihany koa ny tanora izay antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara. Resaka fampandrosoana zay ny politiky ny président Rajoelina ary tsy maintsy mandroso, tsy maintsy amboary ny kanaly io, tsy maintsy amboary ny barazy io, tsy maintsy io ny hinanatsika ty lala ty Amboasary Atsivory, tsy maintsy amboary ka miangavy atsika oka mba tsy ho voafitapitaky indrindrandrindra nareo tanora, fa inareo tanora fonina hagnampy anareo aho satria zay ny hafatry de revo le tanora ampio le tanora ny tadiavy ny vahoaka eran'ny Madagasikara de ny vahoaka heraka amin'ny président Rajoelina de hitondra fampandrosoana hagnampy an'ny président Rajoelina. Mila fandrosoana, maramila fatongao, hélicoptère fa hoavy fanisaotra ny président ary mbola isorako ny président république. Nampanantena ny kandida larana fa 4 ao Amboasary Atsimo fa hitondra ny etaetan'ny vahoaka avy ety fotony ho any amin'ny fitondrana foibe. Filaharam-be namakivaky ny tanàna ihany koa no nisantarana ny fampielezan-kevitra nataon'ny kandida larana fahatelo Solaimana Mahmoud, kandida natolotry ny filohan'ny Rajoelina anatin'ny IRD ho solombavambahoaka nambanja. Tombony ho an'ny vahoaka nambanja ny fiarahana amin'ny mpitondra tahaka izao noho ny fitoviany fomba fijery dia ny ampandrosany Madagasikara miainga avy ny fotony hoy ny kandida larana fahatelo. Tombony ho antsika ho zao satria 30 taona anaovan'ny Solaimana politika sambany mba niaraka amin'ny mpitondra firenena zay tsy azova présidentry nireny Rajoelina.
Ary hitatsika ny fahavognosany andamigny raha jiaby eto Madagasikara izay efa natombony tamin'ny ery dimanche noaly, ery dimanche noaly hitatsika ny raha nivolagny tany Antananarivo mikasiky ny 100 andro ny tondrany. Ho mariky ny fiarahana, mariky ny fihavanana, mariky ny fifankatiavana satria ny fitiavana no lehibe indrindra ho ny présidentsika ary atsika jiaby mifankatia. Mahatoky anareo avako zao, mahatoky boaka ny sambrano atsika jiaby tsy akanavaka. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fampelezan-kevitra ary tsy farana raha tsy ny 25 ny volana May ho avy izao. Ny 17 ny volana May kosa no hiatrika ny fifidianana isika izay anentanana ny rehetra hatrany hamitany adidiny. Fahitory eny anivon'ny HCC ireo endrika tsy fanarahan-dalàna ataon'ny solombavamboaka mandritra ny fampelezan-kevitra ny komity iombonana ho an'ny tokony nomena enjehana araka ny lalàna na ireo nanao sony izany na tsy ho ny fanazavana azo Evrichard. Tsy andefitra amin'ny endrika tsy fanarahan-dalàna ataon'ny kandida solombavambahoaka mandritra ny fampelezan-kevitra ny komity iombonana ho an'ny tokony nomena enjehana araka ny lalàna velona na ireo nanao soniana tsy ny fifanarahana ny 30 aprila satio. Marina fa tsy lalàna io le charte io fa ho anay izay ao anatin'izay tandrifiny tsirairay ny CENI, ny ACDDED zay mana ndraikitra ny ACDD de organe de contrôle dia mpanaramaso ny fampiarana ny démocratie eto Madagasikara, mpanaramaso ny tany fampiarana ny tany-tandalàna. Afaka manao autosaisine zahay amin'ny zavatra mitranga eto amintsika ho an'ny tsy mpanara-dalàna. Na io alefanay any amin'ny ACC, na io alefanay any amin'ny ohatra ka fantokan-dalàna hafa mihitsy le izy dia alefanay amin'ny tribunal zay mety amin'izay. Nilaza ny anamafy ny fanaraha-maso ary hitondra ny fitoriana eny anivon'ny rafim-panjakana mahefa sy ny sampan-draharaha isan'ny tokony misahana ny fifidianana ihany koa ny voavonana manohana kandida ho solombavambahoaka. Mazava ho azy fa zay le fanoloran-tanana fanaraha-maso akaiky amin'izany ary indrindra ny fitaterana manokana izany zavatra izany eo anivon'ny CENI izay tompona andraikitra mahefa ao anatin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ny 100% mahery ny kandida ho solombavambahoaka anatin'ny faritra Analamanga raha iverenana no nanao soniny fifanarahana. Ho mariky ny fahavonona ny kandida anara-dalàna ihany zany hoy ny komity iombonana ho an'ny tokony nomena saingy tsy maintsy ampiarina ho an'ny rehetra ny sazy mifandraika amin'izany. Fa ny atsara ny fiara-miasan'ny vondrona Europeana sy ny fanjakana malagasy araka ny nambaran'ny masivon'ny vondrona Europeana nandritry ny andro faharoan'ny fanamariana ny herinandron'ny Europe androany tetsy Analakely. Tetika samaro no tanterahana amin'ny alalan'ny famatsim-bola samihafa. Famatsim-bola izay namafisa ministry ny fanajariana an-tany ny toeram-pinenana sy ny asa vaventy fa tsy trosan'ny Madagasikara. Miantarandriana. Miamafy ny fiara-miasan'ny vondrona Europeana sy ny fanjakana malagasy. Tetika samaro ankehitriny no andraisan'ny vondrona Europeana anjara amin'ny alalan'ny famatsim-bola tahaka ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena fahenina, lalana rokady atsinanana sy ny maro hafa. Manoloana famatsim-bola samihafa nanamafy ny ministry ny fanajariana an-tany, ny toeram-pinenana sy ny asa vaventy fa miankina tanteraka amin'ny tombotsoa-pirenena ireo fiara-miasa tanterahana. Ny Union Européenne anisan'ny mamatsy vola be indrindra amin'ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Ny tombony amin'ny Union Européenne ny famatsin-dalana izay ataony eto tsara ho fantatsika fa fanomezana fa tsy trosa akory. Ary amin'ny fanomezana azy zay dia misy lanja be dia be zany ny fanamboarana ny lalana. Eo amin'ny hoe capacité d'absorption ny fanamboarana ny lalana dia efa manomboka mamany olana tsikelikely isika ary sorana be dia be ny masovoan'ny Union Européenne eto amintsika. Satria amin'ny herinandro ity zao dia efa tonga ny Banque Européenne d'Investissement izay isan'ny mamatsy vola miaraka amin'ny Union Européenne amin'ny fanamboaran-dalana. Ny olana tsy avy amintsika ihany fa matetika sarotra dia sarotra ihany koa ny procédure amin'ireo mpamatsy vola ireo. Izay nanafarana ny fampiresahana, ny fampidinihana amin'ny herinandro ity miaraka amin'ireo teknisiany mba hanafainganana izay famoahana vola izay. Maneho ny fatokisan'ny mpamatsy vola ny fanjakana malagasy ny fanamafisan'ny mpiara-miasa tahaka izao. Zava-dehibe ary ny fanazavana ny fisiany famarinan'ny toerana ara-politika. On considère que après taorian'ny fifidianana filoham-pirenena teo sy manoloana ny fisiany famarinan'ny toerana ara-politika amin'izao fotoana ary amin'ny mahafanjakana ara-dalàna no mijoro ankehitriny, vonona izahay ny asa sy hanamafy hatrany ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara
mba hahafahana manenjika ny fahatarana ny fampandrosoana ny firenena. Aorian'ny taona 24 isan'ny teti-bola goavana mitovitovy na mety ohatra ny 11 Fed ary amin'io fotoana io isika dia ho afaka hanatanteraka fiarah-miasa betsaka entina ny mpandroso. Tombony amin'izao fotoana ny fisihan'ny fahamarinan'ny toerana politika ato anatin'ny 5 taona izay manamora ny fitohizan'ny asa. Ao anatin'ny fanamariana ny herinandro ny Europe isika ratsiahivina, nisy ny fampiratiana ireo tetika asa samihafa entina mampandroso ny firenena ka vatsy ny vondrona Europeanina vola. Fasehatra iray anjakan'ny kolokolo tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara hoy ny Transparency International mipetraka olana kosa sanefa ny tsy fahasahin'olom-pirenena mitoroka izany fizora faly. Ankoatran'ny kolikoly amin'ny sampandraram-panjakana maro toy ny fikarakarana taratasy na filana raharaha samihafa, isan'ny anjakan'ny kolikoly ihany koa hoy ny Transparency International ny sehatra ny fitsaboana eto amintsika. Ity fikambanana iraisam-pirenena ity izay andalam-panaovana fanadihadiana mikasika izany ankehitriny. Isan'ny sakana amin'izay fanadihadiana, ahalalana ny zava-misy marina izay sady sakana amin'ny ady amin'ny kolikoly ihany koa raha ny fanazavana ny tsy fahasahin'ny olom-pirenena mitoroka. Satria io ny tena anisan'ny sehatra mampikaikika malagasy indrindra. Malagasy tsy manam-bola fa rehefa hitsabo tena izy mbola takiana vola amboniny indray koa. Rariny ve izany izay mahita hoe tsy dia inona ny zavatra ataony fitondrana mikasika an'izay olana iray mivaingan'izay ohatra. Anisan'ny anaovako antsoavo anankiray amintsika olom-pirenena hoe tsy hiova mihitsy koa io zavatra io any raha tsy sahy isika mila manana fahasahiana izany ny tena an'ilay hoe izao ilay zavatra tsy mety atrahanina ilay mpanao kolikoly. Fa tsy hoe menimena aty ambadika isika dia rehefa misy olona vonona hanampy antsika hanova zavatra dia mihembotra indray isika. Ankilany, mahavelom-panantenana raha ny fanazavana ny fanehoan'ny fitondrana fahavononana amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra ankehitriny. Mitaky asa kosa nefa izany raha ny fanazavana. Ary atao hoe hitsoarana azy izay fahavononana izay fa ilay asa ny tena andrasana satria raha jerevantsika ohatra izao ny anatin'ny paikady nasionaly ny ady amin'ny kolikoly izany nivoaka tamin'ny 2024 dia ao anatin'io hoe voatery manana tsy maintsy manana cellule anti-corruption izany hoe sampana iray miady amin'ny kolikoly ny ministera tsirairay avy. Ministera izany farafahakeliny fa fantatsika fa mbola tsy misy izay zavatra izay mandraka androany. Raha tsy toerany Madagasikara misehatra iraisam-pirenena raha ny vokatry ny maridrefy ny fahatsapana ny kolikoly na ny indice de perception de la corruption taona 2024. Isa 520 amin'ny 100 no azon'ny Madagasikara ireo amin'ny laharana 450 misy antsika amin'ireo firenena 20 nanaovana ny fanadihadiana. Tanjona amin'ny paikady nasionaly adiana amin'ny kolikoly ratsiahivina ny ampiakatra ny isa azon'ny Madagasikara ho 50 amin'ny 100 hatramin'ny taona 2024 ho anatin'ny IPC hatrany. Fa ilaina ny fametrahana paikady vaovao sy mahomby eto Madagasikara iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo hoy ny solitena maharitry ny FAO eto Madagasikara. Ilaina ny fanatevenana ny ezaka iaraha-misalahy eo amin'ireo mpisehatra rehetra eto an-toeran'ny fizora faletra. Tetika asa maro no nivolavolaina sy nivoatsiana vola teto amintsika tato anatin'ny 3 taona farany iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay mahazo vahana indrindra ny amin'ny faritra atsimo. Tsy mbola ampy anefa izany hanenana izay tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay ka ilana ny fanamafisana ny ezaka. Antony ametrahana paikady vaovao anatin'ireo tetika asa iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara dia ny fisorohana izany hoy ny solitena maharitry ny FAO eto amintsika. Amin'ny alalan'ny fandarana asa proaktiva nanomboka 2 volana lasa izay dia mijery paikady vaovao sy mahomby isika isorohana alohany izay tsy fanjarian-tsakafo izay indrindra ny amin'ireo faritra 3 voakasy izany hoe any atsimo. Mitetina 3 tapitisa euro ny famatsim-bola amin'ity tetika asa ity. Ahafana manatanteraka izany dia tsy maintsy hiara-miasa amin'ireo ONG eto an-toerana. Amin'izay ihany koa dia hitombo ny traikefan'ireo ONG mpisehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ireo. Mila fiaraha-mietana ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana amin'ireo faritra 3 ireo. Ankoatra izay, anisan'ny tsy voajery eto Madagasikara ihany koa raha ny fanazavana ny fitantanana ny biby fiompy ka tsy mampaharitra azy. Isaraka izany ny fanampiana ny Madagasikara ho fitantanana maharitra ny biby izay ho vatsiany ny vondrona Europeanina 4.5 tapitrisa euro iaraha-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena sy ny FAO na ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny sakafo, ny fambolena sy ny fiompiana.
Fatratra ny tany fanaovana vaksiny ho fanefitry ny kitrotro tsy tokony hijanona amin'izay anefa ny fanaovana vaksiny ny zaza rehetra manerana nosy raha ny fanazavana azo. Michela Ranarjo. Zaza miisa 7 tapitrisa enim-bolana hatramin'ny 9 fotoana no vita vaksiny fanefitry ny kitrotro farany teo, izany hoe 510 isan-jato raha ny antotanisana voaka androany. Raha ny fahazavan'ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka isy ny paikady entina manohy ny ezaka vita. Isika nefa tsy afaka ny olona amin'izay fotsiny fa tsy maintsy miezaka ihany koa manatsara lalandava amin'ny fomba ahoana no ahafahana mahavita vaksiny ara-dalàna ny zaza rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara mba tsy hisiny ireny valanaretina ireny intsony eto Madagasikara. Dia anisan'izany ohatra tsy tokony hijanona eo anivon'ny tobim-pahasalamana fotsiny ny mpiasan'ny fahasalamana fa tokony mandeha makeny amin'ny fiarahamonina mijery ireo zaza izay tsy vita vaksiny ary raha ohatra ka tsy vita vaksiny ilay zaza dia manao vaksiny an'ireny zaza ireny mba tsy ho voan'ny valanaretina isontsika eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia efa marisika ireo ray aman-dreny hitondra ny zanany hanao vaksiny. Ezaka izay mbola mila ampiana tosika entina mahatratra ny tanjona. Vaovao mahafaly azo resana aloha dia izao hoe amin'izao fotoana izao zany dia efa miverina ny fatokisany mpiara-nombona antoka hitanareo angamba izany dia atratrarana zaza malagasy rehetra. Misy ireo toerana tsy en sécurité sy tena lavitra be. Tadio nefa fa ny zaza rehetra tsirairay dia manana zo ho vita vaksiny. Any zany ny tena sarotra. Ohatran'ireny amin'ny région Melaka misy trano fokotany rehetra tsy maintsy ho tratrarina. Dia nefa koa eto amin'ny ville, inona moa zany ilay tanàny dehibe ohatran'itony, dia misy ny zaza misitrika tsy hitanao mihitsy nefa diditsika rehetra, didinay zany miaraka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manenjika an'izay zavatra izay. Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny fanaovam-vaksiny eto Madagasikara. Frigo solaire miisa 223 no tonga eto afaka herinandro. Frigo solaire izay aparitaka manerana ny tobim-pahasalamam-panjakana manerana ny nosy. Fantanora latsaky ny 20 taona ny liana sy voasarika amin'ny fanabeazanaizana tamin'ny taona 2024 izany hoe 17 isan-jato ny tanora eto Madagasikara. Tatajovery. 17 isan-jato ny tany vehivavy mampiasa ireo karazana fanabeazanaizina eto amintsika amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny ivitoerana iray mpisehatra amin'izany nanaovana fanadiadiana. Raha ny salan'isakabeany ho an'ny Madagasikara 17 faingo 7 isan-jato ny tany malagasy manao ny fanabeazanaizana. Ho an'ny taondasa kosa 17 isan-jato ny tanora voasarika ary latsaky ny 20 taona ny akamaroan'izy ireo. Mbola maro anefa ireo antony tsy mahasarika ny olona hanao ny fanabeazanaizana eto amintsika. Mety hoe anisan'ny sakana angambany dia ny fatahorany raha ny tanora anantona ny tobim-pahasalamana ohatra hoe ny FISA izay mamentotra ny fanabeazanaizana. Mety anisany ihany koa be dia be ny eto amintsika ny mbola hoe tsy azo resana ny resaka fahasalamana ara-pananana ka miafinafina ny tanora anantony nefany fantatsika fa miresaka an'izany ny tanora any ambadika any raha mampiasa ny fanabeazanaizana ahafahana miaraka ny voalazako teo hoe mandrindra ny elanela-taona iterahany zaza ary koa ahafahana misafidy tsara ny isan'ny zaza ateraka. Tsy ataotao foana ihany koa ny fanabeazanaizana hoy ny fanazavana ity mpitsabo ity. Ny fampiasana fanabeazanaizana dia mianomboka aloha hoe consuline. Aorian'ny consuline dia safidina ilay hoe inona no mety amin'ilay toe-batan'ilay olona. Izany hoe tsy hitondra tsy fahasalamana eo amin'ny toe-bata ny fampiasana fanabeazanaizana raha toa ka manantona ny tobim-pahasalamana izy mahafantatra tsara inona ny sahazaho anazy. Ny 12 Mey no andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fianakaviana. Antony hetsika mikasika ny fandrindram-piterahana amin'ny tobim-pahasalamana FISA maneran'ny Madagasikara atao ny 13 ka hatramin'ny 18 Mey ho avy izao.
tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny tisatisa-kely nisy teny bara amin'ny Omasy tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny tolotra ho an'ny mpanjifa ny domaine manerinерina Caribe Hotel Ambolbao. Rehefa avy eo. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Efo bonjour. Maru karazna gu amnas, salalo tazamya amnas. Jutika diabet. Bonjour. Sahirana mafy matoa be izany jereo ty izy misolitika ny sary vao toditra ny setroka miasa mafy fa iramatora soa kosa dia milamina tsara satria nisafidy nampiasa ny sary vodenzem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy mateza tsy be vovoka ny sary vodenzem manaja ny tontolo iainana satria mampiaina ny fanapahana azy ny fanamboarana ny sary vodenzem. Sarbodozem, manova fiainanao. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. Trésor, sardine matchia sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy, tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety, indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika naniozatsika ny vaovao dia taoriana ny didy navoaka ny fitsarana an-tampony ny amin'ny fampitsarana ny mpikambana tao amin'ny Omasina ny ofisy malagasy de cinéma nirosy tamin'ny famindrandra ny ministera tompona andraikitra tamin'ity androany ity ny salasala ary saika tsy hanatanteraka izany ny tale jeneraly Omasy Kionasay. Tamin'ny sivora maraina ny gadona teto amin'ny birao ny Omasy Analakely ny tale jeneraly ny kolotsaina ny tale misahana ny raharam-pitsarana eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina niaraka tamin'ny vaditany anatanteraka ny famindrandra eo amin'ny tale jeneraly ny kolotsaina izay andray vonjomaika ny fitantanana ny sarimihetsika eto Madagasikara no ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ampitsahatra ny Omasy. Ny tsipaka ny fanatanterana izany anefa ny tale jeneraly ny Omasy ny enjandro ny tady teo amin'ny rontota. Ny tsaiko aloha zay disposition ho raisinareo fa zahay fotsiny tsy manaiky anareo handeha itosen'ireo dossier reo dia ialana tsiny zay zavatra zay fa ialana tsiny moa am'izay zavatra zay fa zany premier responsable ato. Décision moa zany efa mazava iny fa hoe tsy roso amin'ny passation ianao dia ny décision ministère zany zao dia constaté an'izay atao hoe carence zay dia anao PV de carence zay. Ny olona rehetra atao anatin'ity zany na ianao na zay satria tsy zavatra kitiana ato dia mivoaka samy miala daholo les deux parties zany. Izao zay zavatra zay tsy misy zany premier responsable ato amin'ny établissement. Zany premier responsable ato ka tsy nareo avy any indray no handeha hampivoaka ato amin'ny bureau aloha. Ora iray taty aoriana tonga teny an-toerana ny mpitandron'ny filaminana hisoroka ny mety ho fioram-pefy. Tao
taorian'ny fifanazavana samihafa teo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina andaniny ary ny tale jeneraly ny Omasi ankilany nanaiky ny anolotra ny fanalahidan'ny birao ho an'ny tale jeneraly ny kolotsaina ihany ny tale jeneraly ny Omasi. Taorian'izay niroso tamin'ny fanakatonana tanteraka ny trano ny vaditany. Ny fisian'ny fitantanana tsy mazava eo anivon'ny Omasi no nahatonga izao fampitsarana azy izao raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny kolotsaina. Ny amehanao anatin'ilay zany maro le tsy fahatomombanana ao anatin'le fitantanana an'le izy zany na ny ara-bola na ny ara-pitantanana na ny maro dia maro zany. Miresaka efa ela talohan'ny nidirana tato ministera mihitsy aza efa nahenona feo fa misy zavatra tsy dia manaraka ny lalàna velona loatra ireto lalàna artikla vitsivitsy atao anivon'ity lalàna nananganana ny Omasi ity. Ny tale jeneraly kolotsaina araka izany no miandraikitra vonjomaika ny tontolo ny sarimihetsika eto Madagasikara manomboka izao. Fa manodidina ny 300 tapitrisa ariary isa-taona ny vola tokony hiditra amin'ny commune amin'ny alalan'ny fakana etra eny amin'ny Serana-Tsambo ny Manakara no very noho ny tsy fisian'ny Serana-Tsambo itsony. Henri Florian. Taorian'ny fikatsoan'ny fiodinan'ny Serana-Tsambo ny Manakara manodidina ny 300 tapitrisa isan-taona ny volana ampidirin'ity Serana-Tsambo ity ho an'ny commune Andrenivohitra Manakara amin'ny alalan'ny etra ilain'ny commune amin'ny Serana-Tsambo na ny taxe de roulage. Ankoatr'izay misy fiantraikany maro eo anivon'ny faritra ihany koa ny fikatsoan'ity Serana-Tsambo ity. Ary koa agnisan'ny poro mampidi-bola ho an'ny commune urbaine Manakara. Faharoa koa agnisan'ny namelo avokafoka mampitepo an'ny Manakara satria io poro tena agnisan'ny namelo fianakavena be dia be. Maro fianakavena voalohan'ity tamin'ny fotoana nampandehan'io poro. Kanefa dia izy io kaso tanteraka io. Raha ohatra ity faritra Manakara sud-est nanaovana karazana usine transformation de jus tena mavokatra entonnage ny produit ato. Produit fruitier dia tena feno ato. Fa tsy ampy tsy hita zay afana magnodina azy dia potika ny sasany le mpividy koa tsy ampy dia zone farany. Tombontsoa maro ankilan'izany no andrindranimpo ny antoerana amin'ny famerenana ny fampandehanana ity Serana-Tsambo ny Manakara ity. Hiady mafy amin'ny famerenana sy ny famelomana an'io poro satria agnisan'ny tombontsoa lehibe ho an'ity faritra ity satria azadino fa ny poro ny Manakara no anisany avokafoka mampitepo ny Grand Sud-Est manontolo satria hatrany midongy be fotaka farafangana vangain-drano vohipemy mananjara eto daholo ny port d'embarquement eto miainga avy eto daholo point de départ tsy misy bateau avy any raha tsy avy eto miainga miala ny eto tonga dia Tamatavy anefa ny produit de rente na produit locaux aty amin'ny faritra ity be na produit fruitier feno ty be Grand Sud-Est aty fa nefa ny problème an'izay dia io ny vahoaka mahotrany hoe karazany mangetaheta ambony lakana. Tamin'ny taona 1997 hatramin'ny taona 2000 kosa nizotra nitsakany sy andavany ny fakana ny etra teo anivon'ny Serana-Tsambo ny Manakara. Antsoava araka izany ataon'ireo vahoaka sy ireo tompon'andraikitra ny antoerana. Ny amin'ny tokony hamerenana indray ny fampandehanana dia araha amin'ity Serana-Tsambo ny Manakara ity. Fa ambony tany ankizy miala andaharana an-tsekoly eto Madagasikara ankizy vavy ny ampahambezaka amin'izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Ankizy iray amin'ny 3 no mahavita ny ambaratonga fototra raha ny antotanisa avy amin'ny UNICEF Madagasikara. Ambony manoloana io ny tany mpianatra mitsokan-daharan'izay ho any aty Afrika manodidina ny 5.20 isan-jato ny tany fitsoahana andaharana an-tsekoly. Isan'ny antony ny famaroan'ny fanambadiana loloatra sy ny fitondrana voaka loloatra sy ny maro hafa. Antananarivo sy ny Sisco Sud zany. Ny antony mety betsaka mety hoe eo ny tsy fanana ray aman-dreny ohatra satria misy ny école misy ny frais d'inscription zay tokony aloha izay lafo an'ny fianakaviana sasany dia eo koa mety hoe ny ray aman-dreny izay tsy nandeha fianarana dia hitany hoe tsy zava-dehibe zany le mandeha mianatra zany. Teboka maro no ahafana mampiaino io io isan'izany ny lafo ny fanohanana azy ireo. Satria be dia be zany ny raha nivony bebe zao fotsy efa ohatran'ny atsasaky ny ankizy tafiditra aty amin'ny kilasy ambany aty amin'ny maternelle zany tiako tenena no tonga amin'ny CEPE izay mampatonga ny mampanao cours de soutien scolaire ny
CP1 CP2 CE satria iny zany a mba lasa lavitra kokoa le ankizy raha hoe mafisina zany mafisina amin'ny fampianarana iny. Ho an'ny faritra Nosy manokana ohatra 990 ny tany fitsoanan-daharana any an-toerana araka ny antotanisany taona 2024. Ankizivavy ny ampamibetsaka amin'ny fialana an-tsekoly io. Nisy ratsehivina nitetika asa fiara-miasan'ny UNFPA sy ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa momba ny fanabeazana ny ankizivavy an-tsekoly izay. Fa olona 7 amin'ireo 30 voasambotra vokatry ny fanoherana ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa Bastoliara any amin'ny faritra Atsimo andrefana no voatazona any amin'ny toerana tsy fantatra hatramin'ny izao. Mitaky ny amoahana azy ireo ny fiarahamonim-pirenena Kradoi sy ny kolektif tany ary ireo mponina any an-toerana. Iona zay. Ny alakamisy 2 mey teo no nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana ny olona misy 30 avy ao Benetsy, Ampototsy ary Tsiafanika ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izay naneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa Bastoliara. Nahazo fahafahana ny 20 tamin'izy ireo, olona 7 hafa mbola notazomina ary tsy fantatra ny toerana misy azy ireo. Ireo olona ireo zany no mitsanga naneho ny tsy fitiavana ny fitrandrana fasimainty. Enina dia misy an'izay fandaminana zay satria tsy resy lahatra amin'ny fandaminana. Izay zany nahatonga azy nanamborana azy satria manohitra ny fasimainty tsy manaiky ny mpiasan'ny Bastoliara hiditra amin'ny toerana fitrandrahana io. Izay tsy mazava amin'ny fokon'olona ny antony itazomana azy ary tsy fantatra akory hoe aiza no toerana itazomana an'ireo olona ireo. Mbola eo ampelatana ny fanadihadiana fakanam-bava amin'izay fa efa lasa any amin'ny mandat dépôt nahazo MD ireo olona ireo mbo fanontaniana mipetraka zany amin'ny fokon'olona. Mitaky ny famoahana tsy misy atakandro ireo olona ireo mponina any an-toerana. Takiny hivoaka tsy vitany hoe hahafantatra hoe aiza ireo olona ireo no voatazona fa takina ny hamotorana azy sy ho voatazona ao anatin'io fa manana ny zony sy resaka sy hitaky ny zony manoloana amin'izay tsy fitiavana fitrandrahana fasimainty izay hita fa manana hevitra ahafahana manohitra ny fitrandrahana fasimainty ry zareo. Namoaka fanambarana manohana izay fitakiany ny mponina izay ihany koa ny fiarahamonim-pirenena Kradoi sy ny kolektif tany. Ankoatra izay, takin'ireto fiarahamonim-pirenena ireto ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fampitsarana ny tsindry sy ny raha-matahory atao amin'ireo mponina izay manohatra ny fitrandrahana fasimainty. Lafo mavao hafa kosa indray dia manome tolotra ho an'ireo mpanjifa ny domaine manerinerina Karibo Hotel Ambobao amin'ity taona ity. Toerana ahafahana manatanteraka avody ondro ny soratra ary fanamasinana. Albertin Ramelarivo. Domaine manerinerina Karibo Hotel Ambobao, toerana fikarakarana lanonana. Isan'ny mampiavaka ity toerana ity ny ahafahana manatanteraka eny an-toerana ny mariage, miatomboka amin'ny vodiondry, ny soratra ary ny fanamasinana izay efa misy toerana voatokana amin'izany. Ny Karibo Hotel domaine manerinerina Ambobao dia toerana iray ahafahana mandray lanonana toy ny mariage, réception, séminaire sy ny lanonana maro hafa samihafa koa. Ho fanomezana fahafapo anareo mpanjifa dia omena safidy ianareo na hanofan'ilay toerana na izay no manao traiteur. Misy ny trano fanaovana an'ilay vodiondry zany hitantsika atao renaty ity. Io trano io zany dia mazaka hatrany amin'ny 50 olona ny ao anatiny amin'ilay fanaovana vodiondry. Eto zany ny trano fanaovana lanonana amin'ny mariazy. Arak'izao hitantsika izao tafo hafa mihitsy, rindrina hafa mihitsy. Dia ny trano zany mazaka hatrany amin'ny 300 olona. Ity toerana maitso mahavan'ity zany dia ahitantsika rehefa hazo maro samihafa azo anaovantsika ny mariazy ataon'ny vazaha hoe Saint-Petre. Dia eto koa no fanaovana ny fanamasinana mariazy rehefa tonga vary amin'ny vodiondry. Manome tolotra miavaka ho an'ny mpanjifa ny Karibo Hotel ho an'izay manao famandria toerana amin'ity volana Mey ity. Efa misy ihany koa ny fitaovana matianina toy ny animation, tête de cortège sy ny maro hafa. Alohan'ny sarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity.
ny tsara ny fiara-miasan'ny vondrana eropeana sy ny fanjakana malagasy araky ny nambarany masivon'ny vondrana eropeana nandritry ny andro faharoan'ny fanamariana ny herinandrony eropa androany atetsy analakely tetika samaro no tanterana amin'ny alalan'ny famatsimbola samihafa famatsimbola izay namafisy ministry ny fanajarinany tany toera-ponenana sy ny asa vavety fa tsy trosany Madagasikara. Taorina ny didina avoakan'ny fitsarana atapony ny amin'ny fampitsaharana ny fikambana atao amin'ny Omasy nyrosy tamin'ny famindrahandraharaha ny ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ao nanaraka izany mandrosoa sy natao. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.